Antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miarabany manokana ny sampana FEFI ny amin'izao andro fanateram-bokatra amin'ity taona 2024 ity dia ho ampitombona ho amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Dia ato antsika nira fa 700 ny andininy voalohany ihany misy fahavalo maro te hiady aminao. Arotsay amin'izay ary mifanainao masina andrakotra nay hatrany tampondokatra ny Alahady akoka tsisy intsony eto Jesosy ny fakamangidiny devoly Satana anelingely anay eto fa ianao no anatrika anay eto androany Jesosy amin'ny alalan'ny herinao masina misaotra Jesosy eo. Amen. Isika rehetra tonga eto amin'ity toerana ity noho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany sy ny famindrapony tsy ny heriko na ny herinao na ny tanjaka ao fa noho ny fitiavan'i Jesosy ianao zany ka dia izy Jesosy ilay efa niteny ny andro voninahitra tsy mba omeko ny hafa sika kosa ny me voninahitra azy voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Andeha idera sy isotra an'Andriamanitra isika amin'ny salamo fa 730 salamo fa 730 ary ny firana amin'ny antema fa 440 satria andro fanateram-bokatra ho an'ny sampana FEFI amin'ity andro androany ity.
Salamo fahavalo amin'ny telopolo amin'ny zato. Ny antema fahenina ambin'ny folo aorinan'ny salamo. Rehefa hitantsika ny salamo dia rahantsika miredona hiderahantsika an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: hideranao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina, ka hidera ny anaranao no ny famindraponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro ny tarainako dia namaly ahy ianao. Nomenao fahasahiana aho ka nisy hery ny fanahiky. Jehovah, hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fa handren-teny ny vavanao izy. Eny, hihira ho amin'ny lalàn'i Jehovah izy, fa lehibe ny voninahitry Jehovah. Fa na dia avo aza Jehovah dia mijery ny ambany toetra, ary mpiavonavana fantany eny lavitra eny. Na dia handeha eo amin'ny fahoriana aza aho dia hamelona ahy ianao. Haninitra ny tananao hanohitra ny fahatezeran'ny fahavaloko ianao, ary hamonjy ahy ny tananao ankavanana. Jehovah no hatanteraka ny amo. Jehovah, mandrakizay ny famindraponao, aza mahafony asa ny tananao. Amen.
voninahitra ny eo anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ilay tompo ny tompo sady mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra nahary tongotra matanana, Andriamanitra nahary izao rehetra izao. Andriamanitra antony fiainanay androany ary mbola antony ampitsonay ihany koa. Isaoranay ny anaranao satria nomenao anay izao tombonandro mpahavelomana izao. Nomenao anay izao andro lehibe entinay ankalazana ny anaranao, ho fisoronana masina, hanandratana ny voninahitrao satria ho andro ny fanateram-bokatra, izany vokatra izany Jesosy. Dia izay vokatra nentinay tamin'ny asa izay nataonay mba hoe entina teriny eo anoloan'ny alitaranao masina. Jehovah, ray masina Israely, ilay mitoetra ao amin'ny seza fiandrianana any ambony any, otrony miaramila analikisa ny olo-masina sy ny anjely. Raha jerenay aza ny zavaboarinao, rehefa maraina miofaofa ny ravina, mivelatra ny voniny, te hidera ny mpanjaka izay nahary azy, tahaka izany koa ny biby any anala sy ny voromanidina, samy manana ny feo ny hiderany sy ankalazany ilay mpamorona azy ireny. Izay koa tompo tonga eto amin'ity toerany ity, olona malotomolotra sady eto anatin'ny firenena malotomolotra, tonga eto anoloan'ny alitara masinao, izay tsy afy ity fa ity ny vavahady hidirana ho amin'ny fiainana mandrakizay, andraisanay ny fahasoavana sy ny fitahiana rehetra. Ka raha tonga eto izay, raha mba mitsangana ka manondrika ny lohanay, izany ny faratampo mifanajana ianao, tsy mba tahaka ny fomba ny miaramilanao mitalakotrokotroka tahaka ny varatra hoy ny soratra masina rehefa manome voninahitra anao, tsy mba tahaka ny fomba n'ireo olo-masina ao any an-danitra any izay mirondrona tahaka ny rano mahery hoy ny soratra masina rehefa mideranao, tsy mba tahaka n'ireo anjeliny ao izay mioby anao andro aman'alina, miondrika sy miankohaka eo anatrehanao, manaja anao. Tsotrotra ihany ny fiderana izay entina eto anatrehanao, mino izay fa mankasitranao ny fiderana izay asandratray, irahanay amin'ny kerobima sy ny serafima any an-danitra manao hoe: masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Petraka amin'ny melohan'ny andrenesantsika ny teny afatra sitrapon'Andriamanitra dia ho ataontsika ny hira fa 80 am'zato amin'ny firana fifoazana afatry ny lanitra no ambarany, nampitondrainy an'reto tanora reto mba eno zany feo zany ianareo ry olombelona raha miala etỳ tany miomana ary fa hiakatra any an-danitra any. Andre ny afatra avy aminao izay Jesosy, aina ho an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ny teny izay ambara tsy avy aminay izany fa avy aminao, satria ianao Jesosy ny tompo ny teny sy ny fahamarinana ary tompo ny fiainanay ara-panahy. Mangataka aminao ary izay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hidinanao aty anatinay, anokatra ny masom-panahinay rehetra, andresy iaino, anjaro ho teny fiainana sy fivelomana ny teninao, ary aoka tsisy voambara fa tsy izay avy aminao ihany Jesosy, satria tsy tompony teny izay fa ianao nametraka ny teny rehetra ao ambavanay araka nefa ny fanekenao taminay asa matahotra, fa izao nametraka ny teny rehetra ao ambavanao
dia izay teny avy aminao no akoambaranay Jesosy dia ianao no hiteny eto androany dia mitenena Jehova fa mihaino izay mpanomponao ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Ny boky Isaia ampaminany ny toko 270 resika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4 ary ny Isaia toko 370 ny andininy 4. Isaia toko 270 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4 ary ny Isaia toko 370 andininy 4 ihany. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny mpanompoko izay tantanako, dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko, napetrako tao aminy fanahiko, amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy, tsy antsoantso izy, na hanandratra ny feony, na anao izay andrenesana ny feony eny an-dalana, tsy ho tapahiny ny volotara torotoro, ary tsy ho vonoiny ny lahin-jiro manentona, amoaka izay tena rariny tokoa izy, tsy ho reraka na ho kivy izy, mandra-panorony rariny amin'ny tany, ary nosy hiandry ny lalàny. Satria mahalala eo masoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako, dia olona no omeko solonao, ary firenena ho solony ainao. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala amin'ny tompo, izany teny izay renesitsika zany, tenin'ny mpaminany zany, izay nanirahany mpanompo, satria moa andro fanateram-bokatra ho an'ny sampana FEFI ny andro androany, dia rary ny sitsiny raha mitodika any amin'ny FEFI aloha, ny ampahany voalohany amin'izao 4 izay hoentintsika izao, satria nisy olona ny fidian'Andriamanitra tao ny fidian'i Jesosy, izay sitraky ny fony, ary izay sitraky ny fony izay no antsoina hoe malala eo maso, be voninahitra sady tiako. Rehefa niantso izy, nifidy tanora marobe. Raha nisan'ny FEFI aloha ny soratra anarana hatramin'izay ngamba efa mahatratratra any amin'ny 300,000. Voafidy daholo ireny. Ary sitraky ny fon'Andriamanitra. Rehefa nifidiny dia nasiany fanahy ao anatiny. Ary raha namorona ny zanak'olombelona Andriamanitra, ara-pahanany namoronany azy fa tsy ara-nofo. Fa ny olombelona nininy vily, nanjary nanota satria nametraka ny nofo ho zava-dehibe noho ny ara-panahy. Izay nahatonga ny Adama sy Eva nanota voalohany. Mbola nandindona antsika teoriana nefa zany fahotany zany satria mbola tao anatintsika ihany ny ara-nofo. Mbola ny nofo no mibahana ao anatintsika. Mbola ny nofo ny be dehibe ankatoavintsika. Ary rehefa nofo no miresaka hatraty anatin'ny fiangonana aza, dia mbola misy alaim-panahy ihany ametraka ny nofo ambonin'ny fanahy. Be dehibe ny any am-piangonana no miandro valim-bavaka, ary tena marina hoe mila valim-bavaka tsika rehetrarehetra, fa valim-bavaka tahaka ninona moa no andrasantsika amin'ny tompo. Rehefa mba mangataka tsika indraindray ohatrany hoe tsy mety mahazo valiny mihitsy, satria no an'ny nofontsika ilay tena angatahantsika. Ary rehefa nofo no miresaka dia kajy ny betsaka ao anatin'ny loha, manampy, miiba, mizara, mampitobo. Ary rehefa izay nresana dia taremarika izay ny ao anatin'ny sainao ao. Dia ny taremarika ao anatin'ny saintsika dia vola. Dia raha tsy vola, tsy nahazo valim-bavaka. Dia menomenina ny mpanompon'Andriamanitra, menomenina ny vahoakan'Andriamanitra. Fa maninona loatra ary zaty iny tsy mety mahazo valim-bavaka e. Dia ireo anerianina toa mba manana fiara raitra be, manana trano be, mikirakira vola be, zaty toa fadiran'ovana nefa toa mivavaka ihany. Toa manompo an'Andriamanitra foana, tsy mahazo valim-bavaka mihitsy. Ry havako, tena vola ve ny valim-bavaka andrasanao ato anatin'ny fiangonana rehefa mivavaka? Tena izay ve nandrandrainao amin'i Jesosy hoe vola foana? Diso hevitra ianao. Diso hevitra ianao satria raha vola no andrandrainao aminy, isan'ny manitra indrindra ianao. Andeha hangataka ny fanahiny sika.
fanahin'Andriamanitra ilay feno fahendreny. Zany ny tena rena tsy voavidim-bola, tsy azo sandaina vola zany. Ary na ny famonjena antsika aza tsy voasandam-bola, satria ny rahan'i Jesosy no nalatsany teo ambony hazo fijaliana. Ny rahan'i Jesosy no namonjeny asy ianao. Ny rahan'i Jesosy nanasitranany ny aretintsika rehetrarehetra, satria efa nitondra ny aretintsika izy, nitondra nitrosantsika rehetrarehetra teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Raha te handray valim-bavaka ianao androany, valim-bavaka toy iny no nandrandrainao amin'i Jesosy. Rehefa nifidy olona marobe ny tompo, dia nametrahany fanahiny ao, dia ireo no rany ametraka ny fitsipika. Raha mandeha ny sampana fefy, tsy antsoantso izy na nandratra ny feony fotsiny, fa nenizo no asandrany. Neny Jesosy hitory ny filazantsara ny tompo. Ary ianao ngamba mieritreritra hoe ny sampana fefy rehefa mandeha manao tafika masina dia mihirahira fotsiny, dia mijerijery fotsiny ny olona, dia falifaly ny olona. Tsy ry havana, tsy zany ny tena lasany, fa ny asany tena mitory filazantsara, mandresy lahatra ny olona marobe, tsy vita ny hira fotsiny. Misy manana fanomezam-pahasoavana hoe mandeha manao portaporta, fa nen'ny fefy tena tetateto mihitsy, tonga dia mifampikatro do. Indraindray ry sakanana fotsiny hoe aza dia mifamipihina be loatra, so dia mifanakaiky loatra ny loha. Rehefa manao dinidinika amin'ny olona eny, satria rehefa eny an-dalambe rehetrarehetra eny dia miona amin'ny vahoaka, mifampiresaka aminy, manao dinidinika amin'ny fanomezam-pahasoavana manokana, ananany fifoazana atao anatin'ny sany FPVM. Be dia be ny olona sitrana, be dia be ny olona izay nivaha ny olany. Rehefa tonga aty tsy mijanona eo, fa mbola any an-tanana ihany ny karine kely nandraisana ny noty rehetrarehetra. Manahoana ianao azy zay? Nety tsara ve ianao? Salama tsara ve fa niova? Faly ny mpanompon'Andriamanitra rehefa mba nisy fiovana tany amin'ireny vahoaka izay nanaovana ny asa ireny, satria tsy mijanona eo ihany ny asa. Izay ilay fanahy izay napetrak'Andriamanitra, tsy voavidim-bola zany. Misy ny milaza fa hoe nahoana nareo rehefa mandeha malany hatrany amina 20 tapitrisa ariary, zany zao raha nanganana fiangonana zany, mahatsangana fiangonana, nahoana ny lanina fotsiny amin'izany. Dia ohatra ny tonga ny eritreritra tamin'ilay vehivavy nanositra menaka ny tongotry Jesosy. Dia be ny kajikajy ry Jodasy sy ny namany, satria ny andre moa rehefa miresaka vola foana. Maninona zao ny laniny ny menaka iny? Iny zao raha nalay ny menaka ray tavoary iny, dia namidy, dia mba afaka nanaovana nitsy, nanaovana ny roa. Nefa Jesosy tsy izay ny sitra, nakasitrahan' Jesosy zany. Zany asan'ilay vehivavy zany nanositra menaka ny tongotry Jesosy. Tahaka izany koa ny an'ny fefy. Ninona ny vola ane ry havana omeny Jesosy foana zany, anazy ane ny vola. An' Jesosy io vola io, an' Jehova ny tany, ka noho izany fananany izay atsika rehetrarehetra eto, fananan'Andriamanitra daholo, fananan'i Jesosy daholo. Zao tsika olombelona reto dia tahaka an'izao ny fiainantsika. Rehefa eo amin'ny ankohonana, manome gote ny ankizy, manome gote ny zanaka, tia ny gote anao anaka, tia ny zao anao, tia ny gote anao. Dia ny ankizy koa mba manangonangona an'ilay vola fa tsy dia laniny loatra. Rehefa tonga ny fetin'ny renina, ny fetin'ny ray, dia tonga izy manolotra fanomezana ho anao. Vola viaiza moa iny? Anizy ny vola iny? Tsy le an'le ray aman-dreny ihany. Dia faly ve le ray aman-dreny rehefa niverina tany aminy le izy hoe ity ny fanomezana dada sy neny, fa mba faly zay amin'izao fetinao zao. Faly ve dada sy neny sa tsy faly? Tsy temy ve dada sy neny hoe ny ahy ihany koa ve ny anajanareo ahy? Tsy miteny an'izany dada sy neny, fa le toe-pona nanan'ilay zanany hoe rehefa mba namena ny zanaka, dia nay nanome ho an'ny ray aman-dreny ny ray. Tahaka an'izany koa ny an'ny tompo. Le omeny antsika rehetrarehetra iny, ndray andro iny mba angatahany amin'ny fanateram-bokatra tahaka izao hoe. Mba mahaiza indray mamaly babena, hoe tiandray ary Jesosy mba hofonay. Ampahany tamin'izay nomenao anay, fa indraindray mantsika
mpanompon'Andriamanitra tony a mafanafana fo tahaka andry Petera, miredareda vetivety de rehefa aveo miova tampoka. Rehefa tonga ny toriteny mandeha ny aim-panahy, mahazo aim-panahy, de ohatra ny teny Jesosy ameko anao daholo zay rehetra menao anahy. Rehefa aveo indray nefa anga moa zany de aiza moa zany ny anina nefany a angampo ty ihany aloha Jesosy ny azoko atao fa miala tsiny fa ohatra ny ty ihany fa tsy omeko daholo indray le izy. Raha mba Jesosy moa manao antsika an'izany, mba nirahan'Andriamanitra izy hoe mandehana ara ny zanako, tia ny zanako malala zay sitrako, izy no henoy. Atolotra izy, tsy maintsy atolotra eo am-pelantanan'ny mpanompo izy, ho alatsaka hatramin'ny rano. Nanaiky Jesosy hoe eny ara fa andeha noho ny aminao, de andeha hamonjy ny olona. Fa rehefa tamin'ny ora farany moa Jesosy rehefa mbale iny izy lefa ray raha mba sitraka ao, esory amiko ty kapoko ty. Raha tamin'iny tokoa moa Jesosy niemotra. Nafana fo avy any an-danitra avy any izy de tonga de niemotra tampoka hoe iza kosa de niaiko mihitsy ve nafoy e. De mba voavonjy ve tsika sa tsy voavonjy? Diavana. Mba milaza aminao koa andro any, rehefa mba nomen'ny tompo ianao, aza be kajikajy loatra. Zay ny navoan'ny Jodasy. Be kajikajy. Jodasy ane rehefa amadika an' Jesosy ka niresahany retsy anenjika azy hoe atolory anay Jesosy, hoana ny fanarahantsika. Tonga de kajy ny tao an-tsain'ny Jodasy. Vola zao ty Jesosy ty zao ho atolotra, fa io ndray tsy ho azo ny laisany zany io mahay mazy io. Teny hoe vetivety de tsy hitanareo, azo fotsiny vola ny laisany. Zay ny tao an-tsain'ny Jodasy. Be kajy, ry havako, ajanony ny kajikajy. Ataovy ampitiavana. Zay rehetra ataonao ataovy toy ny an'ny tompo, fa tsy ho an'ny olombelona. Androany zao raha hitodika aminao noho zao fanateram-bokatra ny sampana FEFI zao, mandeha reo miasy reo. Tonga ny lavitra any faraparany teo moa tany amin'ny faritry Sava, Sambava, Antalà, Voaimara, Andapa. Mafimafy ihany natrehana tany, nandritra n'izany tafika masiny zany. Lavitra ny lalana satria hatrany amin'ny 3 kilometatra. Tongotry ny fiangonana reo. Zay rano solotenantsika rehetrarehetra, anatanteraka an'izany asa zany. Somary mavesabesatra ihany ny batandra dadatoa, le sonorisation be ny dadatoa ny anarany, mavesatra be. Fa mba te hiova ny FEFI androany andao dadatoa mba atao retirety. Fa mba mividy le kelikely reny indray le anaky 3 sy 4 de tonga de rehatraiza ny feo. De mba mitodika any aminao ny FEFI androany hoe sao mba misy azonao atao andry, mba herahanao miay amin'ny sampana FEFI satria solotenan'iza moa re FEFI reo, solotenan'i Jesosy amin'ny alalan'ny Fiangonana FPVM tany Nanandrano Ampanjana. Irahan'ny fiangonana. Ka mba te ho any amin'izany reo mba hividy sonorisation kelikely reny amin'izay satria efa tena mba mavesatra ihany indraindray. Mandeha tongotra lavitra be indraindray hoe fiara mijanona ry, fa bataina miampita rano, miakatra tendrombohitra. Mavesatra. Tsy hoe tsy zaka akory ny azo fijaliana fa zaka ihany ane zany. Rehefa tsy omenareo moa anao inona? Tsy maintsy zakainy zany. Fa androany mba mianta aminareo ny FEFI mba mianta izy androany hoe mba manana fikasana re tompoko raha mba sitrakareo, mba manomeza kely hividianana sono. Nefa aza de kely loatra, so tsy mahazo indray. Verineto zay amin'ny heritaona de hoe mbola mangataka ihany fa tsy ampy ane le nomenareo tamin'ny taondasy. Fa androany ataovy hoe mba zavatra ampy, ataovy amin'ny fonao mihitsy, ataovy amin'ny fitiavana mihitsy hoe ty Jesosy, ampahan'izay nomenao aty.
fahazabe kajikajy. Fa io Jesosy io mahay manome io sa tsy mahay manome ho atsika? Ry havana, za milaza aminao a, indraindray moa manahirana ihany mijorojoro vavolombelona miresaka arabola, satria amitahan'ny olona atsika koa io indraindray amin'ity resaka hoe valim-bavaka arabola ity. Firifiry amintsika ireo moa zao mampiasa Facebook sa tsy mampiasa? Iza zao ny tsy mampiasa? Vitsivitsy ny tsy mampiasa, maromaro ny tsy mampiasa. Reny zany mety tsy mahita an'le izy. Misy pake be ao amin'le sary eo indraindray, le mangamanga ny sary, avo be dia be. Dia ozy izy le olona hoe raha tia hahazo valim-bavaka ianao tia hotahina dia manao hoe amen. Roboka daholo amin'izay ko tia hahazo daholo sa tsy tia hahazo? Izany tsy nanao amen. Izay tsy nanao amen indray manangan-tanana. Tia hahazo an'le vola. Tsika zao le mikatsaka reny ety ambonin'ny tany izay mety lanin'ny kalalao sy ny gadradraka. Mety lo, fa ny tompo miteny hoe miariny arena any an-danitra. Any le maharitra mandrakizay le arena any an-danitra. Ny vola koa tsy hoe tsy ilaina, fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany mahay daholo tsika. Fa iainantsika tokoa ve zany? Hoe daholo hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, ka rehefa mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia misy irahana ao, dia misy mandeha ao, araka ity teny ity hoe andeha tsy ho reraka na ho kivy izy mandra-panorony rariny amin'ny tany, ary ny nosy hiandry ny lalàny. Madagasikara ray manontolo zany nosy hiandry zany. Ireo fefy ireo ny rano andeha ho amin'izany. Ireo zany le mila mpiainantsika n'izany tenin'Andriamanitra zany hoe hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Fa misy amin'ireo na ny vola hoentina amin'izany any tsy ananany. Na ny saran-dalana ho amin'izany aza tsy ananany. Fa rehefa mitodika any amin'i Jesosy dia rehefa gaga ianao hoe aty be dia be ny olana, zay tsy anina, zay ty mety tsy afaka tsy anina. Fa rehefa tonga any ianao, ary to tonga ty ihany anina, ary to tonga ty ihany anina, fa taiza ary anina no nahita anina. Tsy anao ny vola, tsy anao ny arena, natao mpitantana ihany sika. Rehefa nameny Jesosy ianao natao hitantana. Raha namena fitokisana ianao hoe ty mba tantano, aza manao ohatran'ny Jodasy hoe no any aposiko ihany aloha, fa tantano araka ny fahamarinana zany vola zany. Tantano araka ny fahamarinana izay nomen'ny Tompo anao, fa ilaina ny fahamarinana rehefa manao ny asa. Ataovy ao anaty fahamarinana zany. So sanatria anao tahaka an'ity misy mpanompon'Andriamanitra manana fiara dia nandeha nanantona teny am-pivarotra kodiarana teny. Ohatrinona zao ny kodiarana? Ohatrinona moa zao ny kodiarana? Any amin'ny 2 hetsy ariary na 3 hetsy ariary. Fa rehefa tonga teo aminy 2 alina ariary ty miaraka amin'ny zantali. Pneu vaovao be. Fa ahoana ny 2 alina ariary ty? Vaovao be nge ty sady zantali 2 alina ariary io. Fa parifiry aloha ty. Par silence. Fantatra aloha le par silence. Ay, pneu nangalarina dia atao par silence amin'ny varotra azy fa tsy par 15 na par 13. Ry havana, rehefa nomen'Andriamanitra ianao fahefana hitantana, satria olona natokisany ka nilazany hoe satria mahalala eo masoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako, dia olona nomeko solonao ary firenena no solony ainao. Zany ane fitiavan'Andriamanitra rehefa mahalala eo masony dia sitrany dia omeny voninahitra, dia omeny ny olona tsy ianao mihitsy akory nataony sorona ao anatin'izany, ary ny firenena mihitsy nataony sorona mihoatra anao satria tiany ianao sady be voninahitra no mahalalany eo masony.
ka rehefa malala eo masony ianao ny tiany dia nomeny fitokisany ianao hoe matoky ianao any ity ary omeko anao tantano ary io jereo ny kamboty jereo ny mpitondra tena jereo ny mahanitra ary indrindraindrindra ny mpanompon'Andriamanitra izay manao ny asa mba jereo reny ka raha andeha ny sampana fefy anatanteraka ny asa anamarika ny tsingeritaona jobily fa 2030 moa izy ireo amin'ny taona ho avy za mino fa tsy taza maso fotsiny tsika na hijerijery fotsiny tsika fa omentsika azy esaza azy a satria raha hotsika eo mandehana mivokisa kanefa tsy omentsika azy esazany zany a zava-pony zany ataontsika izany ry havana satria malala eo masoko ianao eny be voninahitra ianao sady tiako hoy ny tompo mankahery ny sampana fefy na mafimafy aza ny ady zay tsy maintsy atrehana ary ny tany amin'ny tapany avaratra iny no resahana farany teo a dia somary mafimafy ihany mafimafy satria na ny lalana na ny asa zay ho atrehana any dia tena somary enjakenjaka nefa na izany aza dia nataon'ny tompo mpandresy foana nandresy foana ny fefy satria na dia teo aza ny sopatsopatra nataon'ny devoly maro isan-karazany teny an-dalana hatrany amin'ny toerana izay nanatanterana ny asa satria tsy ahoatsy ahoana ane ry havana dia lazaiko aminao hoe na io gropy ampiasain'ny fefy io ary a mandeha io mandeha fa rehefa nomboka ny fitoriana mijanona io tsy mandeha tsy fantatra ao araraka daholo ny lasantsy ao anatiny tsisy nininina tsisy nininina eny an-dalana eny manakatsakana ny devoly ataon'ny devoly zay tsy atongavana any inona moa no mety ho antony zany ry havana ny antony dia zao rehefa tonga tao an-talata ao zay rehefa nandeha dia vao nigadona tao an-talà mihitsy manonja be io ranomasiny io safotofoto be io ranomasiny io angah misy cyclone tsisy dia ozy izy ny olona any antsy mpanao an'izao io ranomasina fa nisy fotoana za somary lasalasa loha kely dia niandryandry tary alohaloha tary dia misy rano eo vinany dia nijery eo ahoana moa ty vinany ty toatra ny tsizy makaiza nefa ohatry ny lalina be dia nandeha zay a vao tonga dia niazakazaka ny olona tany atoerana hoe tandremy fa ahoana fa misy inona nisy zazavavin-drano izy teto amin'ity toeranyity tery amin'ny ambody vinany tery a azon'ny olona dia nitetetehany dia namidy ny tany an-tsena tezitra ny tangalamena tezitra daholo ny omby asy tezitra ny tany a zany mahatonga ny isamboara aza mandehandeha any anaty ranomasina any mihitsy indrindra fa ny vehivavy sy ny ankizy fa amin'ny fotoana izay natanterahana ny asa no anao sorona eo ny tangalamena zay ny tonga eo zany anao ny asa androany koa ny tangalamena anao eo fa zao ndroana ny devoly a ndroana ny kalanoso ny zazavavin-drano tamin'ny anaran'i Jesosy a nandeha ny gropy a nandeha ny rehetrarehetra tsy tanteraka zay fisorona nataon'ny tangalamena tamin'izany naneo ny voninahitry ny tompo satria malala eo masoko ianao eny be voninahitra sady tiako mahereza ry fefy amin'ny asa fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo hainao amin'ny tompo a fa ho lehibe ny fitiavanareo sy ny valim-pitianareo any an-danitra any mankaherentsika fiangonana rehetra ihany koa azakivy azaketraka amin'ny fanaova-tsoa ataovy ny asa ary ataovy amin'ny mpitiavana ataovy toy ny an'ny tompo fa tsy an'ny olombelona izany dia ho an'Andriamanitra hererany ny voninahitra amen. Misy an'ity fiara ity zany 82 577 de WT mba akisaka kely hony azafady a fa voelingelina ny lalana azafady indrindra eo anatrehan'izany ry havana dia andeha isika hitodika any amin'i Jesosy hatramin'izay ianao raha natao ka hoe somary namila filan'ny tompo tamin'izay rehetra tokony ho anjara tandrifinao amin'ny asa fanompona androany andana mitodika any amin'i Jesosy hoe aza atao amin'ny hafanam-po vetivety ihany fa ataovy amin'ny fitiavana maritra
izany fanompona izay ataonao zany aminy. Ny rafa 7 amby 700 ny andininy 7 sy ny andininy 4 nataotsika. Mpanota tsy manda ry tompo mamela, fa be ny fahotana vitako andeha mifona amin'i Jesosy aminy tamin'izay fahotana nataonao. Ary ny fo izay tsy madio hoeto amin'i Jesosy mihitsy androany mba ho sasany amin'ny rany teneny eo anatrehan'ny tompo hoe maloto aho tompo sasao aho mba ho voadio. Tsangana isika. Afaka nylotonao Jesosy. Androany meteza mihitsy ianao anantona an' Jesosy amin'io fonao io hoeto anatrehany mihitsy mba ho sasany androany fa hanadio anao Jesosy. Dia hitodika any amin'ny asika Jesosy eo. Makasiara-tsainy zay ny tanam-bokovoko lay azo zay nijalianao. Tsy voavitim-bola ny Jesosy zany, tsy voasandanay zany, kanefa nafonao zany hatrany amin'ny ranao Jesosy noho ny aminay, satria niteny ianao hoe satria mahalala eo masoko ianao, eny be voninahitra sady tiako dia afoko hatramin'ny rako. Izay koa tompo menatra mangaiay eo anatrehanao, satria mba inona moa ny fonay Jesosy, mananao tamin'ny fonay tokoa ve zay, indraindray nanafana aza ny fonay Jesosy amin'ny ora farany zay miemotra miora miovy zay Jesosy. Izany fiovaovanay zany tsy mitombona amin'ny ara-pinono zay, kanefa mahalala eo masonao zay, olona ny ranao zay ka nametranao ny fanahinao, olona ny fitianao Jesosy. Mamenatra anay zany Jesosy, satria ay Jesosy ka namenao fitantanana zay, nomenao fahatokiny zay, fa indraindray mibrioka, satria ty teny zay Jesosy zany ny tena eloka sy fahotana. Fa raha mba hainao moa ty tena, angamba Jesosy tsisy velona zay na dia iray aza fa samy very, tsisy voavonjina iray aza. Fa nanaiky ianao anatsaka ny ranao, tsy vola mikarena, tahaka ny vola fotsy na ny volamena no azo ividianana an'izany fahotana izany, fa ny ranao Jesosy nalatsaka ao. Fa rehefa mba tonga kosa ny fotoana Jesosy tahaka an'izao hoe mba mangataka ianao, mba tahaka ny zanaka mitodika any amin'ny ray aman-dreny,
nga moa misy tianjara ny zanaka loatra zany. Ny zanaka ane mbola iny ray aman-dreny ary avy amin'ny ray aman-dreny any zany. Tahaka an'izany koa zay Jesosy. Ifonanay aminao raha tsy nafoy zay hatramin'izay dia mifona Jesosy mangataka famindrapo. Fa androany kosa mibebaka izay. Zay tsy vitanay hatramin'izay efanay zany androany Jesosy. Manomboka eto, manomboka androany no anefanay zany Jesosy satria hanavao zany zay amin'ny fanoloran-tenanay eo anatrehanao rehefa mandre ny teninao zay, mandre ny afatra avy any aminao zay satria raha ny marina ne Jesosy tsy tokony misy ady hevitra fa izay mibe kajikajy dia manjary ty tena dia manjary mandrimbona aza Jesosy indraindray izay tokony ho anao andrimbinanay hatrany amin'ny fanatitra zany ka hatrany amin'izay rehetrarehetra mba tokony ho anjara hoentinay eo anatrehan'ny fanatanterana ny asanao andrimbinanay zany Jesosy satria mifantoka loatra amin'ny haren'ny tany ny saina sy ny fanahinay. Mifona Jesosy zay mifona ho an'ny fiangonana manontolo, mifona ho an'ny malagasy rehetra zay. Aoka mindra fo ianao ka mela eloka noho ny amin'ny rahanao zay latsaka teo ambony hazo fijaliana. Ny devoly aza vele mpanganay fa Kristy no manamarina anay ary izy no nividy tamin'ny rany. Izy ilay niantona teo ambony hazo fijaliana, ilay niteny tamin'ny raha eo mamelany elony tsy fantan'izay nataony. Ankehitriny koa zay Jesosy todika any aminao mino zay fa handray zany fifonany zany ianao ka hiteny aminay koa hoe anaka andao harifandahatra isika fa na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanao ho fotsiko tahaka ny oram-panaly zany, na dia mangatsakatsaka tahaka ny sily aza ataoko tonga tahaka ny volon'ondry fotsy zany. Efa ny antso ny anaranao ahy ianao amin'izao sisy zao aza manota intsony. Misaotra Jesosy, misaotranao zay mbola manaiky mamindra fo aminay foana, manaiky manavao sy manadio anay amin'ny rahanao. Akory ny fifalian'ny Davida mpanomponao, ny osombovoka nanao tsongolo-batita tahaka ny zaza madinika tamin'ny tany, faly rehefa nandray famelan-keloka avy aminao dia mba hindra n'izany koa zay manao. Sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarina fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanak'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka marivejiny, nijara napaka ampoty, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty analevina, nidina tamin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, manay an-danitra, misy rofanan'Andriamanitra ray tsy tokana. Avy amin'ny haviany tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny fahamelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Ry havana ny olona izay voavela ny elony dia manavao mandrakariva ny fanoloran-tenany andehan'olo tena ho an'ny tompontsika, ataovy tsy androany ihany ny fanompona fa ataovy hatramin'ny farany zany fanompona zany. Andao mba hindramintsika zany hoe hatramin'ny farany.
hanompo anao zay tsy androany any ny an'ny fefy azy ao fefy mandrakizay ny anaiko Jesosy hoe mba ho hatramin'ny farany mba ho tanteraka anie zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Mahasoa toerana tompoko. Dia mbola ampitomboina amintsika manaraka nery avy malalo amin'ny tompo ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Dia miarahaba ny sampana feo ny fifoazana izay manatanteraka ny fanateram-bokatra ny amin'ity androandroany ity. Tenin'Andriamanitra dia arak'ilay voalazan'ny pasteur teo hoe tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Toy izao indray ireo namantsika izay mankalaza ny tsingeritaona isan-karazany misy 330 mianadahy izy ato ovakina mpanajana Andriamatosy Ramatoa isany Rarson Marie Thérèse tamin'ny 15 ny volana Oktobra mangataka ny hira ny miankina aminao. Pasteur fanantenana 230 taona na mpiandry tamin'ny 10 Oktobra mangataka ny hira 730 sy 500. Razafy Indrakoto Andrianjary Roland tamin'ny 15 ny volana Oktobra. Andrianasolo Oloniaina Isabelle tamin'ny 4 volana Oktobra. Andrianandrasana Ranto tamin'ny 5 volana Oktobra mangataka fahendrena. Gotila Aingosoavina tamin'ny 12 volana Oktobra. Ramarson Volana Niaina tamin'ny 15 volana Oktobra mangataka ny hira 2700. Ranaifson sy Raely Arsoa 970 taona ny mariaziny. Ranirina Raharimanana Louise 9 volana Oktobra. Ramanantseheno Mikaya Sarbidy tamin'ny 15 volana Oktobra. Raberanto Herinjato Ive sy Rakotozafy Marie Lydia 20 taona ny mariazy tamin'ny 15 volana Oktobra. Randria Malala fahendrena Manantsoa tamin'ny 15 volana Oktobra. Razaka Vololona Fetosoa tamin'ny 14 volana Oktobra. Randria Narvelo Todsoa Mamy Asiny Aina. Ratsimbazafy Maminirina tamin'ny 10 volana Oktobra. Andrianjaka Noronilana Aja 17 taona. Razay Ary Mora Abelinina mangataka vavaka ho an'ny ankohonana. Raely Arsoa Yvonne 12 taona mangataka fahasalamana. Andria Miandrosoa Vanela 9 volana Oktobra mangataka ny hira ny miankina aminao an'ny fefy. Lantoniaina Lalao Arsoa 17 taona tamin'ny 15 volana Oktobra mangataka mba ho levona ny kista. Rafarala Andriambelo Njaka Arvelo Minuson tamin'ny 15 volana Oktobra. Ravelson Nokasaina mangataka ny hira firana fanampin'ny fafito. Norlalao Odette. Randria Manantena Mily Maharo tamin'ny 15 volana Oktobra. Razafindrainibe Antsatina tamin'ny 15 volana Oktobra. Ravalisoa Donné Andrianjaka sy Ravoninjanahary Rufine 10 taona ny mariazy tamin'ny 17 volana Oktobra. Rakotoarimanana Rindra Elia tamin'ny 15 volana Oktobra. Randria Malala Iarnirina Marina. Raha Marikoto Tsiry sy Rafanomezantsoto Rojo 7 taona ny mariazy tamin'ny 17 volana Oktobra. Rakotoarison Tolotra Erika 13 taona tamin'ny 10 volana Oktobra. Rafanotsimiva Abigael 17 taona tamin'ny 12 volana Oktobra. Rajonarvony Fitiavana ary Rajonarvony Tiavana. Ireo zany ireo namantsika izay nananakalaza ny tsingeritaona isan-karazany teo amin'ny fiainany.
ny milohan'ny vavaka dia angatahantsika ny fefy anao ny hira ny miankina aminao a fa milohan'izay a ny kadô tsara indrindra izay omentsika azy a dia tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 430 ka ny 17 sy ny 9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramo ka izao fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Izay no tenin'Andriamanitra kadô omentsika anazy 330 mianadahy ireo mangataka ny fefitsika anao anira ny miankina aminao dia hitsangana ivavaka aorianan'izay.
Itsangantsika iara hitondram-bavaka andreo namantsika ireo. Dia mbola tsy mitsahatra misaotranao foana izay Jesosy, mbola fitiavanao fa mindraponao, ka mbola tahinao indray andreto mpanomponao maro be reto tonga nitoditody ny azakazaka teto aminao, nankalaza ny tsingeritaona isan-karazany teo amin'ny fiainany. Fantatray Jesosy fa Andriamanitra tsy mba lalitalovana ianao, fa mandreny sofinao ary azonay hitarainana tsara amin'izay rehetra matery aminay. Koa dia indreo izy 3:30 menata izay tonga mitaraina aminao, mangataka fitahina, mangataka fahasoavana, mangataka fahasalamana, mangataka fahendrena. Ao koa ny fangatahana izay tsy voalaza teo, saingy mino ao tompo fa ny ampony ihany izy manana zavatra tiany angatahana aminao. Ianao Jesosy maheno izay rehetra iriny dia valio araka ny habe fitiavanao izy ary aza ela fa mahalivavaka ianao Jesosy, sao dia mierikery izany mpanomponao izany. Misy ireo namana izay tsy nahatonga ny anarany taty amin'ny tempolinao masina noho ny antony maro karazana izay mety tsy miankina aminy. Mahita izany ianao Jesosy, ianao mba hijery azy ireny koa ary hitaha azy, hiaino azy araka ny teninao hoe fantatro ny feony malalako, hidina zao hamonjy azy. Dia mino sy mahatoky Jesosy fa tsy diso hevitra izy ireo raha mitoditody ny azakazaka nanantona anao tamin'izao ora sy fotoan'izao. Voninahitra ao anatin'izany Jesosy dia anao rery ihany mpanomponao mangataka, ary mbola mpanomponao izahay rehetrarehetra ireo mandrapatapitra ny fofonanay. Misaotra Tompo, amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Tsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy, dia faly miarahaba amin'ny fefy na hanana zao nahatratro zao herinandro-bokatra izao. Tsangana ny sekoly alahady miaraka amin'ny dekona mpiasa ny ray aman-dreny mpiany sekoly alahady. Ataontsika ny hira 7:7 ihany dia mivavaka dia aorianan'izay dia mipetraka tsika. Saotranao izay fa tonga eto ianao amin'ny 10 minitra ny sekoly alahady. Fitaovana Jesosy faritra eto mifanamasinao dia aoka ianao ny teny ary aoka amin'ny voninahitra no hita eto ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Petraka daholo tsika. Ny 10 minitra ny sekoly alahady jereo ny salaminareo ao amin'ny salamo 5:1. Salamo 5:1 ny andininy fahenina ihany. Salamo 5:1 ny andininy fahenina ihany. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka izay rehetra manam-pofinaina samy hideran'i Jehovah. Alleluia. Amen. Tantara kely avy hatrany nataontsika andraisana fampianarana amin'izany.
tamin'nisy mpanjaka anankiray ony a ny antso ny zava-maneno rehetrarehetra dia ozony izy hoe mba tiandreny feo anareo a feo anareo rehetrarehetra mihitsy ny dera dia faly daholo ny zava-maneno rehetrarehetrarehetrarehetra tonga teo daholo tonga teo ny abonga tonga teo ny sodina tonga teo ny syntety tonga teo ny gitara tsisy zay tsy tonga teo ny dia mba tonga teo koa ny tia fararavary za mifararavary zany ndraiky izy rehefa fararana dia misy farara le ny taombary reny a dia tsotsofony ankizy ataony kilalao dia manainy hoe pikpikpik fotsiny zany fotsiny feony fa mba tonga teo izy fa izy a ny atongavany teo za ve ozy dia mba ho hitan'ny mpanjaka fa zao a isitrika ato ambanin'ny gitara ato a sady za mbola misy fotafotaka kely fa za tsy hira fa tsy eniny zany feoko zany na dia hira tsiosioko eo ary a tsy ho hitany za tsy eniny dia tonga amin'izay eo ny fotoana any tonga teo daholo ny zava-maneno rehetrarehetra dia tonga teo koa mpanjaka dia atovy amin'izay ozony izy mpanjaka amin'ny feonareo mba ho enoko dia ozony ny zava-maneno rehetrarehetra ho ny nanao sady nanao mafo ny sady ny dera ho ny sady falo oy dia ny hainy tsara ho ny mpanjaka dia najanony ajanony kely aloha fa mbola misy tsy henoko ny feonareo dia gaga daholo ny zava-maneno izy raha mbola tsy naheno feo avereny any indrindra mandeha fideranareo ahy e dia navery ny zava-maneno ny hira mafy be ny hira ny dera ho ny zava-maneno fa le fararavary mbola nisitrika tao ambadiky ny gitara ihany hony izy sady ozony izy hoe za ve dia mba ho hita amin'ny mpanjaky dia najanony mpanjaka hony ajanony ozony izy fa aiza ny fararavary dia kaka hony le fararavary hoe ay ve eno mpanjaka dia ino hony izy nanantona moramora sady nangovotra dia nandoalika teo anatrehan'ny mpanjaka hony izy dia niteny hoe sangery mpanjaka iveriko fa tsy eninao fa sady feny fotaka avy any atambary a sady za manenoneno kely fotsiny dia veriko tsy eninao dia nitsika io ny mpanjaka nijery azy sady nandray azy hoe hitanao ny feonareo rehetrarehetra ny ilaiko idera fa raha vao misy anankiray fotsiny a raha tsy eno a dia tsy ampozony izy mifiderana zany ny tiany jesosy amintsika rehetrarehetra tsy misy kely a tsy misy lehibe a tsy misy maloto a tsy misy manan-karena fa hitan'i jesosy daholo tsika rehetrarehetra raha vao misy banga fotsiny amin'ny seza anankiray hoe miditra amin'ny fitoka misy banga dia fantatra jesosy hoe tsy eo izy izay voninahitra amin'izany a dia ho an'Andriamanitra rery any dia misaotra an'Andriamanitra indray tsika ry havana miona tahaka an'izao a jesosy moa mbola eto amintsika sa tetontsony tsaronao ve fa mbola namangy sy nanome fahasalamanao anao izy hatramin'izay tehaka ho an'i jesosy atsika tonga eto ary isika hanao fanatitra averiverina amintsika foana fa fanatitra no anarany fa tsy rakitra ka dia samy mahalala n'izany tsika fa zany fanatitra dia vokatra no folo mihitsy ho atolotra eo natrehan'Andriamanitra ka dia sampana fefy zao a dia hanao hira fa ny rakitra voalohany sy ny faharoa rakitra voalohany dia amin'ny fiangonana fa ny amin'ny kitapo kosa izay panie sy ny valopeny amintsika dia atolotra daholo ho an'ny sampana fefy izay araka ny voalaza teo fa be dia be ny asa atony a be dia be zavatra kehitriny a ary reo nitaizana ankizy be dia be ka dia misaotra tompontsika izay mamem-pifaliana no gasitrahana indrindra
dia mbola ho amintsika mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Dia faly miarahabantsika rehetra nahatratra ity andro alahady fa 14 ny volana oktobra taona 2024 ity, ary miarahaba ihany koa ny sampana FEFI nahatratra izao fanateram-bokatra izao. Hoy ny teny soratra masina hoe fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany. Dia tonga eto amin'ny famakiana ireo raharaha ny fiangonana indray isika. Ampatsiahivana isika fa mivaky tenintsika an'io alahady dia ao amin'ny bokin'ny Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo. Filazana avy amin'ny foibe taninanandrano, ilazana ireo mpiomana rehetra izay nahafeno roa taona ny anarana eto amin'ny sahan'ny FPVM, fa efa misokatra ny dinidinika ho an'ireo mpiomana mikasa ny atokana any amin'ny tombon-toamasina ny 520, ny 420, ny 720 ny volana novambra 2024 ka ny 15 oktobra ny faran'ny fanaterana ny kahie-ny iraka aty amin'ny sekreteran'ny fifoazana. Araka ny efa mahazatra dia aoka natona ny mpampianatra any amin'ny fitandremana misy azy avy ireo mpiomana mikasa anao dinidinika dia n'izao, izay vao raisin'ny iraka any amin'ny faritra misy azy avy ka ny iraka no mandefa ny kahie na ny dinidinika aty amin'ny sekreteran'ny fifoazana. Avy amin'ny fitandremana taninanandrano ihany, ilazana ireo mpiomana rehetra izay nahafeno roa taona ny anarana eto amin'ny sahan'ny FPVM fa efa misokatra ny dinidinika ho amin'ireto tobo-panokanana ireto: tobo ambondry mifehy na any amin'ny tobo-kely lalina ny faha 20, ny faha 20, ny faha 17 ny volana oktobra 2024, tobo-toamasina ny faha 5, ny faha 4, ny faha 17 ny volana novambra 2024. Toy izao ny fandaminana: ny atokana any ambondry mifehy sy kely lalina dia ny asabotsy voalohan'ny oktobra ny faran'ny fanaterana kahie-ny iraka aty amin'ny sekreteran'ny fifoazana. Ny atokana any Toamasina kosa dia ny 15 oktobra ny faran'ny fanaterana kahie-ny iraka aty amin'ny sekreteran'ny fifoazana. Araka ny efa mahazatra dia aoka natona ny mpampianatra any amin'ny fitandremana misy azy avy ireo mpiomana mikasa anao dinidinika dia n'izao, izay vao raisin'ny iraka ny amin'ny faritra misy azy avy ka ny iraka no mandefa ny kahie na dinidinika aty amin'ny sekreteran'ny fifoazana. Filazana avy amin'ny sampana FEFI. Ny sampana FEFI dia natateraka vokatra amin'ny an'io alahady 14 oktobra ka manasa antsika amin'ny fandaharam-potoana toy izao: an'io alahady fa 14 oktobra tontolo andro Fotoam-pivavahana sy fanateram-bokatra amin'ny 5 ora sasany ao amin'ny 2e étage antsapana malala eo Imasoko.
isy pira surprise ihany koa, isy fisarihana plakety mahazo ordinateur roa be zao avy amin'ny teknôlôjia amin'io arivo io, amidy amin'ny vidiny 5,000 ariary monja, dia misaotra antsika sahady amin'ny fitrotroana-bavaka. Avy amin'ny sampana lampe na laika amin'ny fo protestante, ilazana isika diakona pia sy mpiambana rehetra eto amin'ny sampana lampe fa ho tanterahana ny alahady 17 oktobra 2024 amin'ny 2 ora ao amin'ny 3e étage ny FEFI na assemblée générale antsika, dia manantena ny fahatongavantsika hoy ny filoha. Avy amin'ny sampana sekoly Alahady, mianatra ny sahany io aorian'ny fotoam-bavaka amin'ny fitora maraina izao. Assemblée générale androany ko antsoina ny mpampianatra ny birao ary ny dekona pia mba hanatrika izany androany aorian'ny fampianarana ao amin'ny rihana voalohany. Alahady ny mpitandrina ny sa pasteur Marie Clotilde androany, ko samy mitrotro am-bavaka ho azy mianakavy isika ary ny valopy izay efa nozaraina tamintsika sa dia azo atolotra eo amin'ny altara ao anatin'ny fianarana sekoly Alahady. Antsoina ny ankizy izay te hanao arbre de Noël mba ho tonga hianatra izany manomboka ny Alahady 17 oktobra amin'ny 2 ora tolakandro ao amin'ny rihana voalohany. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Filazana avy amin'ny Bron d'école ho antsika rehetra. Rehefa misy ny fanampom-pivavahana ao amin'ny efitra lehibe iray dia aoka tsy hisy olon-kafa ny elingelina izany fanampom-pivavahana izany ao amin'io efitra io, hoy ny filohan'ny dekona. Ko satria efa vita ny fanatitra dia hiroso amin'ny fanolorana izany aloha isika. Fitiavana lehibe foana averiverin' Jesosy amintsika tsirairay avy zany, dia samy midera, samy mankasitraka satria manatitra fanatitra ho an'i Jehovah zany amin'ny fo falifaly feno fankasitrahana. Tsangantsika rehetra. Ianao no mahafantatra ny omponay tsirairay avy fa misy hery mivoaka avy amin'izany fitiavana zany zaraina ho anay eto amin'ity toerana ity.
nanolotra an'izao fanaty zao zay Jesosy noho ny fitiavanao tsy hoe vidiny fa mahamenatra na miteny zany asa fa fankasitrahana Jesosy ity olo-mahatra ity ny miatso dia miainy Jehova zany ane ny mahafaly ny fonay raha isoary zany Jesosy na kely iny na be iny mba mamondraha fo aminay fampanota daholo zay sotra Jesosy voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahitra rehetra petraka isika dia mbola mitoy-hatrany ny famakina ireo raharaha eto amin'ny fiangonantsika filazana avy amin'ny sampana fanantenana filazana ho an'ny diakonina pia sy ny ray aman-drenin'ny mpikambana eto anivon'ny sampana fanantenana antsoina isika diakonina pia sy ny ray aman-drenin'ny mpikambana kisikely ary isika mpikambana lehibe eto anivon'ny sampana fanantenana fa ny fivorimbe izay fanaontsika isa-taona dia ho tanterahana ny alahady fa 9 novambra 2024 izao izany dia ho tanterahana ao amin'ny efitrano 318 riana fahatelo manomboka amin'ny roa ora sasany tolakandro lahadinika amin'izany ny tatitry ny asa sy ny tatitra arabola 2024 ary ny programa nasa ho amin'ny taona 2024 avy amin'ny sampana gaetam fifaninanana logo sy hira faneva jobily fa 20 taona ny sampana gaetam FPVM Taninanandrano ampandrana ankalazan'Andriamanitra noho ny 20 taona nijorony ny sampana gaetam mandritra ny taona 2024 avy izao ko fifaliana ho anay ny manasa izay rehetra manan-talenta mba handray anjara amin'ny fifaninanana sary famantarana logo sy hira faneva hanamariana izany jobily izany ny teny fanevany jobily ataovy reharehanareo ny anarany masina aoka hifalo ny fon'izay mitady an'i Jehova tantara voalohany toko 9:50 toy izao ny andinindininy fifaninanana fepetraka apobeny makasika amin'ny fifaninanana afaka mandray anjara avokoa izay rehetra misoratra anarana ho fiangonana amin'ny FPVM maneran-tany atao mifanaraka amin'ny teny fanevany jobily ny sanganasa ny makasika ny sary famantarana na logo loko roa ankoatran'ny manga sy ny fotsy farafahabetsany no ampiasaina atao amin'ny taratasy A4 iray tsy asiana anarana miaraka amin'ny CD sy ny taratasy iray voahidy ao anaty valopy mihidy misy ny anarana sy fanampina anarana laharana telefona sy mail ary adresin'ilay mpifaninana atao anaty valopy A4 iray mihidy misy ny filazana mahakasika ny fifaninanana rehetra ireo rehetra ireo ny valosoa ny voalohany dia mahazo lelavola ray hetsy ariary ny faharoa dia mahazo lelavola 5 alina ariary ny momba ny hira fanevany 20 taona kosa hira maredondredona vita solfa sanganasa vaovao tsy mbola nampiasaina mora hay mora tadidiana misy andininy roa miampy fiverenana isanandininy atao amin'ny taratasy A4 iray tsy asiana anarana miaraka amina CD sy taratasy iray voahidy ao anaty valopy mihidy misy ny anarana sy fanampina anarana laharana telefona sy mail ary adresin'ilay mpifaninana atao anaty valopy A4 iray mihidy misy ny filazana mahakasika ny fifaninanana ireo rehetra ireo ny valosoa ny voalohany dia mahazo lelavola ray hetsy ariary ny faharoa dia mahazo lelavola 5 alina ariary ny fanaterana ny antota taratasy fepotona farany anaterana ireo sanganasa na ny logo na ny hira faneva dia ny alahady fa 12 desambra 2024 atolotra ny iray amin'ireto olona ireto ny alahady dia ny komitiny 20 taona fotoam-pivorian'ny sampana gaetam ao amin'ny riana faharoa ny amin'ny andavanandro dia ao amin'ny ramatoa Saoly sekretera Fiangonana FPVM Taninanandrano ampandrana ny asabotsy kosa dia ao amin'ny komitiny 20 taona ao amin'ny efitrano fivorian'ny sampana gaetam riana fahatelo varavarana fa 500 ny afatry ny komity ireo sanganasa izay natolotra dia mijanona ho fananany sampana gaetam ary azo ny ampiasaina amin'ny asa fitoriana filazantsara rehetra raha mila ny fangataham-panazavana fanampiny dia aza misalasala manatona ny braon komity na miantso ireto laharatarby manaraka ireto 034 96 705 71 amin'ny anaran'ny monsieur Mamsou na 034 11 550 05 amin'ny anaran'ny monsieur John ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra hoy ny filohan'ny komity.
avy amin'ny filazana avy amin'ny synodaparitra Nalamangandrefana piray loha volana voalohany faritra Fiangonana Ankasibe. Ho ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Riavana antsoina isika rehetra mpiara-mivavaka, mpiomana, mpiandry, mpitandrina, mpampianatra, iraka ny zanaka pelezana rehetra ao anatin'ny kominina Fiangonana faritra Ankasibe sy ny tanàna manodidina Ambohimiadana, Ambohimanarina, Mahazoarivo, Mamory, Mahazina, Faravolo, Sonavela sy izay rehetra tsy voatonona ka voakasika ao anatin'izany ho tonga hivory ny asabotsy 5 Novambra 2024 ao arian'ny fianaran'ny mpiandry sy mpiomana. Ny fotoana dia eo akaikin'ny trano fikirakirana sono ao amin'ny riana voalohany samy mifampilaza mba ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana ny tokantranomasina. Andriamatoa Ranaivomanana Rato Lalaina, Ramatoa Antanirina Bodo Andaniny, Andriamatoa Raziso Sarlo, Ramatoa Zayar Velolina Ankilany, dia faly mampandrehanareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Ranaivomananirina Eriso Tsilavana sy Razayavoso Fifaliana Saoby. Ny fanamasinana dia ataony sabotsy 22 Oktobra amin'ny 10 ora eto amin'ny FPVM Taninanandrano. Andriamatoa Beatoandro Jean-Nard Saint-Germain Mivady, Raelso Julienne, Raernirina Lydia Romance, Razana Panala Fanilo Mivady Ankilany, dia faly mampandrehanareo havana sy tapaka amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Rabeatoandro Sitrakiniana Stefana sy Randria Miantany Irina Manjato Natasa. Ny fanamasinana dia ataony sabotsy 20 Oktobra amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny FJKM Ambondrona Firaisana. Andriamatoa Randria Manampiso Roland, Ramatoa Ony Arso Fanjarivelo Andaniny, Andriamatoa Andrian'ny Ferana Patrick, Ramatoa Velo Armanana Herlandso Ankilany, dia faly manasanareo hanatrika amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Andria Manampiso Fanjanofo Mirado sy Andrian'ny Ferana Fanomezantsoa Erika, izay ataony asabotsy 5 Novambra 2024 amin'ny 12 ora eto amin'ny Fiangonana FPVM Taninanandrano. Andriamatoa Tsy Mandefitra Louis Emmanuel, Ramatoa Zanamavo Georgette Andaniny, Ramatoa Zanamalala Marie Claire, Ramatoa Vaonindriana Louisette, Andriamatoa Andria Mora Rive Jean-Louis Raphaël, Ramatoa Vaonory Fanja Ankilany, dia faly manasanareo hiara hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Ratsy Mandefitra Efraima Atomani Lilison sy Randria Mora Rive Noriniana Patricia, izay ho tanterahana ny sabotsy 5 Novambra 2024 any amin'ny ekara teny Tonganofo Ambatobe amin'ny 12 ora atoandro. Andriamatoa Welson Rajaonary Andria Tsaravola, Ramatoa Fidson Anik Pascal Andaniny, Ramatoa Razana Mianta Bertine, Andriamatoa Andrianarso Jean-Fred Mivady, Andriamatoa Miandraso Johnson Mivady Ankilany, dia faly mampandrehanareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Rajaonary Manitra Arilala sy Randria Miaja Andomina Soa. Ny fanamasinana dia ataony asabotsy 20 Novambra amin'ny 12 ora eto amin'ny FPVM Taninanandrano. Raha misy mahita ny tsy mahamety ny iray amin'ireo fanamasinana fanambadiana ireo dia aoka izy hampandre ny ray aman-dren'ny mpitandrina. Filazana ampatsiahivina ho antsika mananjanaka atao mariazy eto amin'ny Foibe FPVM, ny taratasy fanasana fanamasinana fanambadiana omena ho vakiana mandritra ny filazan-draharaha dia tsy maintsy apetraka ao amin'ny mpitady-tsoratry ny fiangonana Madame Saoly, fa izy no mandamina ireo vakiana amin'ny filazan-draharaha. Aoka isy lahara telefona ny ray aman-dreny apetraka eo ambany amin'ny ferapara dia misaotra antsika rehetra amin'ny fanajana ny fandaminana hoy ny filohan-tekona. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay ianareo fa ny ava-malalanay raha tsy mba zafy solofony aina Jean Patrick dia konina vaovao mpiomana dingana faharoa dia nodimandry ny asabotsy 9 Oktobra rehefa nivahiny 15 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny raha ary vololona Marie Franklin, promotion fanomezana ny zanany ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa niala tao amin'ny tranony Ambatokaranana ny alatsinainy 10 Oktobra 2024 ary nentina tany Fianaratsoa napetraka tao amin'ny fasandrazany ny talata 12 Oktobra.
amin'ny fondrona sy fanantenana ny fitsanganany tena maty no ampandrenesanay anareo ny fodimandry ny malalanay randre mifidy Roger Michel dia konina groupe 1 mpiomana dingana faharoa rehefa nampindraminy anay nandritra ny 12 taona teto an-tany hoy ny vadiny randre mifidy malalatiana teraka razafindrafara ny zanany andre anantenana safidy sy tiavana randre mifidy fitiny irina ny zavikeliny ny fianakaviana manontolo ny nofiny dia hiala ao amin'ny tranony lo 262 ampandrana tsinanana ny alatsinainy 17 oktobra 2024 amin'ny 12 rasasany atoandro ary entina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny Fiangonana FPVM Tanànandrano Ampandrana mialohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fahasandrasany ao an-Jakariasina Ilafy. Andriamanitra tompo ny fampiononana ny ampionana ireo fianakaviana hatramanjo ireo. Reto kosa misy voady voaray tamin'ny 12 oktobra tao amin'ny Madame Lalatina. Atolotra anao Jesosy ampahafolo-karena anaovana ny plafond 4e étage avy amin'ny pension volana oktobra vola 7 alina ariary. Ny faharoa raky mpisaorana isaorana ny Jehovah Andriamanitra izy rery ihany no manao fahagagana ary isaorana mandrakizay ny anaran'ny malaza ary ao ka ho ny tany rehetra hoenika ny voninahiny amen salamy 2:70 ny 9:20 sy ny 7:20 mangataka hira firana fanampy ny 4:70 izy dia manolotra vola 10 alina ariary ho amin'ny 20e. Ity kosa indray taratasy mangataka fanampiana voaray voateo. Voninahitra hoay manao izao fangatahana fanampiana izao dia ren'ny mpianakaviana manambady mananjanaka iray dia mba mangataka fanampiana aminareo mpiara-mivavaka fa izao mivavaka eto ihany mba handoavana hofatrano sekolazy mpianatra ary sakafo fa tena tsy afaka mandoa noho ny aretina izay mahazo ny vadiko amin'izao voan'ny tuberculose sady manao traitement mandritra ny enim-bolana izy koa izany indrindra no angatahiko fanampiana amintsika fa tena sahirana sady mba mangataka asa amintsika mpiara-mivavaka ihany koa raha misy mitady mpiasa amintsika fa noho ny tompotrano efa tsy manan-kintsony dia izany no anaovako ity fangatahana fanampiana ity. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany dia manolotra vola 2 ariary anaovana ny 4e étage. Ny numéro téléphone nanomeny ato dia 033 24 348 43 izao ireny ilay mangataka asa amintsika dia mangataka vavaka amin'ny dada ihany koa. Dia toy izay indray ny raharaha teto amin'ny fiangonantsika voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Miarabantsika rehetra minaran'i Jesosy ary miaraba manokana sampany FEFI amin'izao fanateram-bokatra ataon'izy ireo androany izao. Dia toy izao indray ireo mpanompon'Andriamanitra izay nefa mivoadiny teto amin'ny teto ambany-rihana. Fanatom-panorenana noho ny voady tsy vita vola 9 ariary. Ampafolony misaorany Jehovah ary fanako ary izay rehetra tanatoko misaorany naramasina misaorany Jehovah ary fanako ary aiza misy adonao fitahiny rehetra Salamo 103:1-2 ity indray Jesosy ny ampahafolony izay nomenao anay tamin'iny volana septambra iny atolotra anaovana ny plafond 4e étage 9 alina ariary ho an'ny pasteur any ambanivohitra plafond 4e étage 9 alina ariary ho an'ny pasteur any ambanivohitra 3 alina ariary. Mangataka aminao Jesosy mba hovay amin'izay mpanompo lahinao iny tsy hijangajanga intsony ka hiveriny hivavaka sy hanompanao amin'izay. Misaotra Jesosy vola 7 alina ariary tsy misy soratra 2 alina ariary. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany misaotranao izay Jesosy ny amin'ny fitahinao indray indro Jesosy ny ampahafolo-karena izay notahinao anay indray tao anatin'ny tapabolana vola 2 sy 1 alina ariary. Misaotra betsaka anao izay Jesosy amen. Misaotra anao Jesosy no namindranao fotamiko mangataka aminao mba hovinjenao hiala mitoka sy hiala amin'ny fanompoan-tsampany iray aman-dreniko ity misy vola kely anaovana ny plafond 4e étage vola 10 ariary na 25 000 francs. Voninahitra anao ho an'i Jesosy ampahafolony ho anao tamin'iny herinandro iny ho an'ny mpitandrina sahirana dia mangataka Jesosy. Faizanino zanekeny ana
faizanino sy anekeny anao orena tsara de aza mififi fa izino hitantananao omeny ery de mba iova amizay ty ery ketijony fa ifikitra miray orena tsara de aza mififi fa izino mitantananao omeny ery de mba iova amizay ty ery ketijony fa ifikitra miray fa ifikitra miray hazanony amizay ny fizangasanganako de tsekeny ray manao fantsara de otahiny topianao fa izanino mahatsaranao miorena tsara de aza mifilfi fa izino hitantananao omeny ery de mba iova amizay ty ery ketijony fa ifikitra miray miorena tsara de aza mifilfi fa izino mitantananao omeny ery de mba iova amizay ty ery ketijony fa ifikitra miray fa ifikitra miray fa ifikitra miray fa ifikitra miray Tonight, I'm for some
izao tontolo izao tantana Jesosy Kristy. Makafini ya redita fanjakani fanaeli akilani mamiratra fatratreri mitovy avoko tsy misy tombosialy iolay tarikana misy hady masara kanefa ireo fanjakana ro ireo isafidy anao rateampi nitetezana tsy maintsy vy nitetezana ilaina anefa tsy misy fa ilay tenanao ihany meteza no hibaboka ny hotadarabo de hotafidy anao amboary ao Jesosy ka mamela ny eloko ianao amboary ao Jesosy amboary ny fiainako amboary ao Jesosy rakofilay fanahy ny masinao atrany amboary ao Jesosy mba ho toy ny fiainanao ny fiainako efa tsy nasoa nirehaky izao tontolo izao tsy nahitako fahasambarane ka tapa-kevitra ho anao zay kely ananako no entiko anarady rehefa lalana nangatra izao tontolo izao tantana Jesosy Kristy efa tsy nasoa nirehaky izao tontolo izao tsy nahitako fahasambarane ka tapa-kevitra ho anao zay kely ananako no entiko anarady rehefa lalana nandatra izao tontolo izao tantana Jesosy Kristy rehefa lalana nandatra izao tontolo izao tantana Jesosy Kristy rehefa lalana nandatra izao tontolo izao tantana Jesosy Kristy. Io mia,
na 550 dia voninahitra ho an'izany rehetrarehetra zany dia ho an'i Jesosy irery ihany. Amen. Fanamariana ilay tsy ampy 4 arivo teo efa nomen'ilay olona teo. Misaotra tompoko. Eny tompo be le nofiato tsara ka mihitsy na dia ny mamaky azy ny andro koa fa lasa sekolalahy dia efa mianatra rasadiso dia tompoka dia zolo voalohany indrindra ilay olona avy any Maorisy mangataka fionana efa nitady anao hatramin'ny ela mihitsy raha vao vita fotoam-pivavahana dia mionamiko etsy an-dalana etsy ianao be dia be le ato fa aleo zay maimaika ihany sisa no lazaina ianao zay voan'ny kista nefa tsy manam-bola misy mpiandry mahay manotra an'ireny dia tongava ao miona aminy ianao nanofo hoe tondra sambo sosotra fa tsy tafiditra tao amin'ny dada aza manao zany ianao fa misy antony matoa ataon'Andriamanitra tsy tafiditra ho amiko koa ianao beba tsara ianao aloha dia io ianao izy ianao zany nanomboka tsy niasa tsony dia nanofy amin'izay ianao fa hoe nanao sambo tondra sambo nandeha mafy be dia bom vaky le sambo ile sambo no entinao io mihitsy ny asa nataon'Andriamanitra hoe ataovy nefa mititritra be fotsiny amin'ny tsisy dikany ianao dia nandao an'Andriamanitra dia ho vaky sambo dia ho faty mihitsy ianao aza manao zany fa ntana mibebaka aloha bebaka mihitsy aloha fa aza be fohatran'izany be dia be zany tata nanofy hoe nisy zavatra naraondraonao ny teny dia hoe tonga Jesosy beba foana ianao fa tsika nefa tsy maintsy ho avo Jesosy hamangy antsika tsirairay avy
ity le tia ngambany manahirana ho antsika rehetra tadadio zao teniko zao ty olona ninofinofy ty mahatonga iteny am'izany zaho dada nanonofy avo be ny orana dia nisy tafiditra tao an-trano ilay ranon'orana avy eo a no tatazanay sy ny zokinay a sy ny mamako sy ny zandriko fa i dadanay ihany a no tsy tao marina fa ny dadanay a dia manisy ranomanitra be ao an-trano am'izao kanefa tsy mpanao an'izany izy raha amin'ny alina ianao a mahita fa tsy manofy mare na ny dadanao a na ny zanako a manao ranomanitra be dia efa mamahiny anao zay a fa zany ny mpimpokalan'oro zazavavindrano dia asehon'Andriamanitra anao hoe raha mitoy zao dia ho dobo rano daholo a nareo menakavy zany hoe safotra ny kalan'oro anareo a angalanina daholo ny fanananareo sy ny volanareo a dia vao maika tokoa vo io olona io mihitsy ny bedesin'Andriamanitra andeha mivavaka andeha mibebaka fa tsy mahasoa anao a ny milalao kalan'oro sy miopo azy fa angamba ny hafa mety fa ianao tsy mety ianao izay manonofy hoe matetika hoana izy a ireo manonofy an'ireo ray aman-dreny efa maty sy ny ray tapo aminy mariko fa zaho izy dia misy tension sy diabeta ndana mamonjy dokotera foana zao ianao manjary mihetsika fanitona efa miakatra be zany a na ny tensionnao na ny diabetanao a mamonjy dokotera angina fa aza mipetrapetraka am'izao fa amono anao io ianareo izay manonofy atao mariazy dia efa mijery vangana tension a efa ilaza aminao zany hoe io faty ianao fa mitandrema raha nanonofy ianao hoe ka tafiditra tato am-piangonana mihitsiny miakanjo mariazy nefa ny vadina eo tsisy dia telo andro sisa dia ho tapaka ny lalan-drahanao dia ho faty ianao fa mba mitandrema io zany a mbola tsy hita le olona atao mariazy aminao fa verenjaviny eny an-dalana dia miteny aminao a dana mijery tension ngana any amin'ny dokotera ity olona avy any Belgique ty raha sy diso avy any Allemagne ny asa ngamba satria lavitra be a ny jery lolazaitsika eto nanofy hira foana hono izy amin'ny FPVM dia nilazainy a nijereny a le hira nanofy ihany koa hoe bebena izy efa maty tonga tao amiko foana dia niresaka tamiko fotoana fotaorin'izay indray a dia nanofy hoe nisy olona maty teo ambony fandriko avy eo dia nisy olona nanala ilay razana iny a dia nisy tantenanay ny teny tamiko hoe soloy daholo ny dirana sy ny fononondany soloy daholo ny diranao sy ny fononondanao a rehefa makany Allemagne ianao fa ireo ny bebenao zay efa maty ireo a nefa tady akanao zay ataonao rehetrarehetra ny na fianarana na inona dia tsy mety azonao na fianarana na asa ary tsy anjary mihitsy zany eny aminao ditano avy eo izy dia nanonofy hoe tonga tany an-danitra nandeha tetezana dia nisy vehivavy ny teny taminy hoe mbola tsy mahazo mijanona ty aloha ianao fa nasina no anarana fa tsy maintsy miverina sady nailobeany namerina ny teny hoe izaho tsy dia verina intsony misy zavatra mampamofy fo anao a esory aloha le ody amikodolo sy ny ondanao a zay vao afaka io zavatra mampamofy fo anao fa dia matiny io ianao le nanofy hoe nanala devoly dia afaka manala devoly dia afaka nanala fanoteliny tsy afaka miazaka zangana anao a mamonjy iraka fa zany mano hoe ataovy io asa io a fa raha tsy zany dia hanenjika anao foana i devoly io a amin'ny fianany tana manolo tena any amin'ny iraka
ianao na nofo nitaka dradraka raha ohatra ianao ka mpianatra dia minanao aka dradraka mpiasa ianao a dia sahiratsaina be anao dia minana ka dradraka ianao tsy miteny ato hoe za mpianatra za mpiasa ianao le nanofo hoe mpahandro kantina dia nanao sakafo hitondra le sakafo am'izay ny eny amin'ny olona eny amin'ny mpianatra rehetrarehetra tsisy mividy tsony satria ozy ianao a efa nisy olona hafa nanao paim-pate ajanony io asanao io fefa misy olona nahita ny fombanao io a dia nanao koa izy dia tonga dia niteteziny mpianatra ny azo koa mety mora dia vereo ianao asa hafa atao okizay fa lany fotoanantsika misanga amin'izay tsika rehetrarehetra apetraka amin'ny tompo izay rehetrarehetra voalaza teo reny a misy fotoana ionana dia tsara tsisy fotoana mionana dia any amin'i Jesosy metoraka saotra tompoko eny raikombavalio za fivavako izany tongany aminao zany iry zany Jesosy vahoaka marobe mitaraina aminao mba mamindraha fo dia mamela heloka fa tsisy zay tsy nanota izay rehetrarehetrarehetra zao ambasa sao ny raha anao soa zay dia adio Jesosy tsy afaka miona aminao zay raha olona kizitindaba raha olona sosondaba raha olona miteniteny foana la ny andro vavaka izay fa tsy meno na ianao fa mingavy anao zao vahoaka marobe zao Jesosy mba mamindraha fo aminay dia mba ianoy a ny fitarainanay misaotranao amin'ireo voady be dehibe ary mifona aminao aho fa tsy hoaraka voavaly tetra daholo zany fa any ianao anazavany sainy Jesosy misaotranao ho an'izay fa na tsy aro fitahiana mahagaga nataonao taminy mahafaly ianao zany ary mahafaly ny mpanomponao ao re mangataka zavatra maro be tsy ary voatanisa zany maha-Andriamanitra anao Jesosy Andriamanitra nofo rehetra zany hoe ny Andriamanitra nay tsirairay avy teto ianao ho an'ny rehetra ianao ka na inana ina faniriny fangatany dia apetraka aminao Jesosy araka ny teninao hoe na mbola tsy miantso akory azy ianao a efa tonga mba tonga fampaherezanao azy zany azahoany valim-bavaka any aminao fa izay rehetrarehetra kosa Jesosy miasakasaka indray eona aminao zao maraina zao satria sarotra be ny mivavaka ny an-trano korotana ny andry kotaba ny andry tena maharary no andry
fanina ny mpanomponao tsy mahavavaka tsony fa soa ihany ianao Jesosy nanokana toerana anankiray mba hivavahana aminao. Ny toerana nataona hoe eto amin'ity toerany ity ianareo mivavaka dia meno anareo any an-danitra. Tonga eto daholo ny mpanomponao Jesosy, tsy mba mandainga ianao, toeranao eto, tranonao eto. Tonga eto daholo mandadilady ny mpanomponao, te hiaona aminao Jesosy. Mba miangavy ianao ary a Jesosy, mba ho tonga eny amin'ny dabilio tsiraray avy hatrany amin'ny farany ambony any. Misaotra Jesosy, andinidinika anay ianao araka ny teninao, andinidinika anao tahaka ny fandinidiniky ny mpiandry ondronyondrony. Ianao no mahalala ny eo ambony, sy ny tsy ampy eo aminy, sy ny marary eo aminy. Ianao mahita ny ranomasiny izay mijohy moramora, satria ohatran'ny resenady Jesosy. Vizako izao fiainana izao, mba ho any amin'iza moa izay Jesosy, mba ho any amin'iza, iza ny tarainana. Fa ianao ny tompony harena rehetra, tompony zavatra rehetra, izay ny andohalenay sy hivavahanay aminao Jesosy. Ray minitra raha Jesosy, tanterao aminay ny teninao hoe izaho Jehova tsy mba manao tsinitsinina amin'ny fivavaky ny mahantra daholo ro mitaraina aminao reo Jesosy. Fa raha mitaraina ireny ho ianao dia meno azy any an-danitra aho. Ny fotoanana fahanginana izao Jesosy dia ny fotoana fahanginana hatrany an-danitra, satria ianao eto tonga miaraka aminay eto. Tanterao ara Jesosy ny teninao any amin'ny olona tsirairay avy hoe inona ny tianao hataoko aminao, dia ianao ny vavaka Jesosy. Misaotra Jesosy, renao vavaky ny mahantra mandadilady, vavaky ny vizaka tsy mba manaky ahy, vavaky ny kamboty tsy nizaniza hianteherana. Fa ianao Jesosy milaza hoe
raha miasa ianao dia meno anao a renao daholo tsy mba mandainga anao voasoratra daholo zany vavaka zany manana ny fotoananao ianao hitondrana valim-bavaka ho an'ny tsiraray avy any tokantrano mitady famangina avy any aminao nezay Jesosy mitady famangina avy any aminao mba hanateralo zany vavaka zany ho an'ny tsiraray avy any tokantranona ihany mpanomponao mangataka zany Jesosy ary mbola ho mpanomponao ane zay rehetrarehetra mandra-pialana ety dia ny anaranao ny angatana izany raina izay ny an-danitra mba masinany ny anaranao tonga neny fansakanao atao any ny sitraponao ety an-tany takany any an-danitra eo nay ny uniana sahazo anay ary mamelany elokay tahaka namelana izay moka taminay raha mitondranay mifakam-panahy masadratsy anao fansakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay amena raisonsodrano ho Jehova tompony maro aminao aza matahotra ary aza mierikerika foana izaho ane eto hoe zany ho Andriamanitra ao mitantana anao ane aho hoe amin'ny tanakavanany fahamarinako sady mbola momba anao aho mbola monjy anao ndray sotra Jesosy ho anao ny tera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amena Jesosy apetrako fanahinay efa naiako rehetra miasa vida atizao diana tututi misi feza Jesús amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary fanahy masina voninahitra ny ho an'Andriamanitra ririany alleluia masina 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 Jehova tompony maro endriko ny tany rehetra samy mahireza
raha eo